ivavaka isikariavana. Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masino, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no isaorana ianao, noho ny fitiavana lehibe sy mahagaga ataonao aminay tsy tapaka isan'andro, na tsy tsaroanay zany, na tsy tsaroanay velively akory, kanefa dia ivelomanay. Misaotranao zahay fa tsy ny mihira, mivavaka, ny mangataka ihany no azonay atao eo anatrehanao, fa mba hiaino koa izay olazainao aminay ankehitriny. Dia mangataka ny fanahy masina ary zahay, ary miombavaka amin'ny mpanomponao fahizay koa rehefa andre ny afatra hoe mitenena Tompo, fa voninkiaino zahay mpanomponao. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miraba manokana ny ray aman-dreny mpitandrina mivady amin'ny fahatongavana eto zao, ary indrindra amin'ny fanasana sy ny fiaraha-miasa amin'ny safifa. Miraba nareo birao sy ny fiangonana, ary indrindra miraba manokana ny sampana fifoazana eto amin'ny Efitsekema atsimon' ny Mahamasina, izay tonga eo amin'izao 530 taona ny orenana izao. Andriamanitra ny fiadanana ny omba sy aneo ny voninahiny mandrakariva amin'ny alalan'ny fijoroanareo ho vavolombelona. Ny teny faneva izay ao anatin'izao fankalazan'izao moa dia ny Romanina 12:2 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe: ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Amen. Nampatsiahy ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny fiangonana ho antsika nandritra nyity volana Jolay ity ry havana, ny filazany fa olom-boantso ny mpino, na ny perikôpa ny vakina moa teo, na ny vanim-potoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana Efitsekema izay atrehantsika amin'ity anio tolakandro ity, dia samy mampisongadina an'izany, ka ahitana fa ny tiany tompo asongadina dia tsy olona velombelom-poana na olona nisinisy ho azy akory ny mpino, fa nasongadiny ny fanahy masina mihitsy hoe olona nantsoin'Andriamanitra ho azy ho eo aminy, araka ny nambaran'i Jesosy Kristy hoe tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy hamoa ary mba harita ny vokatrareo, dia mba omena ray ianareo izay rehetra angatahiko na amin'inona na amin'inona. Zany no heverin'Andriamanitra antsika, ary mahagaga sady sarobidy zany. Ny apôstôly Paoly dia manamafy an'izany, ahatanteraka an'izany ao amin'ny Romanina 9:5-20 manao hoe: ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miaraka miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Mandrakariva mantsy tapahan'ny olona atreo amin'ilay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Tsy zay, atreo ihany, fa aza adinoina ilay tapany manao hoe dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Eo zany no atsirovana azy. Ary raha misy ny atao hoe voantso, dia isika kristianina tsy vita izay nantsoina, fa dia nampitondraina ny anarana ihany koa hoe kristianina, olona ao amin'ny Kristy. Koa ao anatin'izao fanamarihana ny fankalazana ny 530 taona ny safifa eto zao, no iaonan'i Jesosy Kristy amintsika indray, amintsika fiangonana, indrindra misampana safifa, ary anatitra terany izany afatra lehibe izany. Ary atsiarovana zao ry havana ny tsaroko rehefa namaky nyity teny ity, dia misy teny fanaon'ny ray aman-drenitsika tany aloha tany, ho teneniko ihany le izy, na dia ny zanaka ankehitriny efa tsy mahafantatra intsony ny dikany hoe inona ny dikan'izany. Dia tsy inona fa ilay zao ny tenin'ny ray aman-dreny taloha rehefa misy olona handeha lavitra hoe ny tsara-piantoka namany vonona, ny manambatsy tsy mba hariva. Ny entiny lazaina dia ny hoe raha ianao dia zay manomboka tsara
dia afaka tody sao tsara ary miafara tsara. Antsoin'Andriamanitra isika ary tsy vitan'ny antsoina fa omeny koa ny torolalana avy hatrany. Ary dia tsy niezaka nitsaroka izay hoe inona rery tompo no amtinako amin'ny alalan'ny fizarana hitazoman'ny olona ny avatra ao amin'ity an'io ity, fa dia ireo zavatra telo ngizabea ao anatin'ity teny faneva ity indrindra no ntsoahana dia ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Zay tenin'ny apôstôly avohitra indrindra dia ny fanaon'izao, satria izy raha miteny hoe izao tontolo izao eto dia izao tontolo izao indrindra ny olombelona no anatiny, izao olona rehetra izao. Ary dia eto no itenenany fa i Paoly dia miteny amin'ny olona antso, amin'ny olona manaiky ny antso, amin'ny olona nantsoina raha vatana entitrenitra koa dia hoe amintsika kristianina, amin'ny olona hiatrika ny fiainana. Ka olona tsy velona fotsy araka n'izay lazaiko teo, fa olona manana ny antom-pisiny. Aoka tsy raha lazaina miteny faran'izay tsotra dia hoe aoka ny kristianina tsy olona mpanara-drian-drano, aoka ny kristianina tsy mpanao trandraka tany mena hoy ny fitenenana. Ny trandraka riavana dia maintimainty vasibasoka ny volony, fa rehefa mankany amin'ny tany mena izy dia lasa mena koa iny volony iny. Ka manjary zay no mahatonga ny hoe trandraka tany mena manaraka volotany fotsiny, izany hoe manaraka ny onjany zao a fiainany zao. Zao manko ny tenin'ny apôstôly Paoly matoa izy nametraka ny afatra amin'ny Romanina iny, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ampiny ihany, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Misy tokoa moa tsy fiteny, fihetsika, fitafy fanaon'izao tontolo izao iny rehetra iny. Ary ny zavatra tsapa dia betsaka ny olona manara-drian-drano, manaraka an'iny satria izay ny fanao, izay ny fitafy, izay ny fiteny, izay any ka za ry havana rehefa miaino na dia miaino an'ireny olona miteny hoe miteny oabolany ireny dia lasa eritreritra ihany hoe fantatry ny olona ve zao ny zavatra teneniny. Fa misy mahamenatra ny miaino azy, tsaroko dia efa tarea lolo tariny tanora ny teneny izany. Ahoana zao izy ny namany dia izy hoe zao miainoaino zao e, tsy tsara nge zany e. Teo amin'ny taolo zany a ny dikan'izany dia ataony hoe miainoaino ohatran'ny kisoa vahiny, satria ny kisoa vahiny rehefa entina taloha moa mbola tsy ohatran'izao ny endriky ny fiompiana mipetraka amin'ny vala, fa afatotra eny ambody hazo rehefa avy any an-tsena ka vidiny. Ary dia rehefa tonga eo izy a dia mahavahiny azy dia morakody ka dia eo le sofiny dia inona ndraisy ny taolo hoe miainoaino tahaka ny kisoa vahiny, fa tapahan'le zandry zanaka ty aoriana le izy. Dia ny olona mahalala n'le tohiny a no miteny hoe kisoa vahiny zany ireny. Ary zay no avako hoe mila fitandremana tokoa, aza dia miezaka manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa na dia io teniteneniny io azy tsy taon'ny olona tody hatramin'ny farany matsy, fa tapahany antenatenany dia revo miteny daholo a na dia teny tsy fiteny aza. Ny zavatra tsapa dia zay ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao na fomba na fiteny. Ary ny zavatra mampieritreritra dia izao ny tsy mpivavaka indray aza no marary eritreritra alohan'ny kristianina raha fantany fa aikeo ny kristianina mba miteny zany sy manao an'izany, izy indray ny sarotiny. Ary zay no atsapantsika hoe na tiatsika na tsy tiatsika asehon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, fa manana no mampiavaka azy ny olona natsoin'Andriamanitra. Ka na dia samy eo amin'izao tontolo izao aza manjary izy indray sarotiny alohan'ny tompony. Zavatra tsapa zany, ary ireny indrindra mitenenany fanahy masina hoe vataro ny zavatra rehetra, satria hita tokoa mantsy mba jerentsika nge ankehitriny ry havana e, mba jerentsika ankehitriny matetika ny tanora miezaka manao fitafinjaza, manao fitafin'ankizy indray,
tanao ny akanjo kely nankizy iry tsy mampanina ny ankizy anie na dia ke foy azy ny ary tsy mampanina ny olo-dehibe koa satria zaza io fa dia alaza koa ny tanora dia mba manao fitafinjaza nefa dia tanora ny lehibe moa dia miezaka manao fitafinjatovo zany no hitanao ianao no manongo tena mijery andrekako eo am'izao taona zao ve am'izao fomba zao ve dia mbola zao ihany zay manko le afatra sationany ihany reo voalazako reo fa dia marobe no azo ambara amin'izany fa hoy Paoly hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara fa deo ny fanao ratsy rehetra fa deo ny fanao ratsy rehetra ary zay indrindra no nandraisako hoy aho hoe za tsy nandrafitra fizarana ho an'le afatry ny tompo fa dia nandraisiko izy telo fotsiny satria mora tadidiana ary ahafahana miaina ny hoe miovà amin'ny fanavozana ny saina raha ny tena izy hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao dia io ny setriny fantaro ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso ary manarak'izay no itenena rehefa mamantatra an'izay ianao a dia fantatra ao ny lalaka alehanao fa manarak'izay miovà amin'ny fanavozana ny saina ny miteny an'io teny io rehefa dia mora mahafinaritra tsara fa ahoana ny iainana azy ahoana no ampiaratsika azy ny mitsikera mantsy ny mora fa ny mamboatra sy manitsy sarotra araka ny efa nazako teo hoe miteny mipino ny apôstôly eto ka izay no ahafahany manao fantsiana avy hatrany zavatra ny ainany manko no entiny nandrefesany ka malalaka tsara ny fomba hitenenany hoe miovà amin'ny fanavozana ny saina dia manjary mizaratra kefa ny apôstôly Paoly eto satria Paoly fon'izy Saoly zany ny asan'ny apôstôly toko 9 dia milaza tsara ny nataony hoe fa i Paoly nampahory mafy ny fiangonana ka nidira nisan-trano sady rosariany na lehilahy na vehivavy ary nampidiry ny an-trano maizina zany nataon'io Saoly io fa izany ary izy tenany ao amin'ny Galatiana toko 1:7 dia miteny mihitsy hoe efa fantatrareo nitoetrako fahiny fa nanenjika ny fiangonana efa izay tsy izy aho ka nandrava azy zany nitoetran'io Saoly io fahiny ary izy tenany aza dia mba manana an'izao teny zao hoe zangy tsy olon'olom-pona hoy izy dia jerenao amin'ny Filipianina no tenenana hoe raha misy olona lafa manao itokeny nofo mainka afo za raha dika tsotra zany fiteny zany dia hoe za koa ny mba manany mahay zao ahy e fa tsy ny olona hafa lazainareo reny ihany dia tononony amin'izay za izy voafora tamin'ny andro 9 tena jiosy zany jiosy iringiriny ara-kolotsaina mihitsy zany fanao zany ary fototra Israely avy amin'ny fokony Benjamina Hebreo sady avy amin'ny Hebreo araka ny lalàna dia fariseo araka ny zotim-pody dia nanenjika ny fiangonana araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy manan-tsiny tatsika tena ao amin'ny daholony mampirehire kanefa rehefa fantatsika ny tantarany fa rehefa nifanena sy niaona tamin'i Jesosy Kristy to Damaskosy izy dia niova tanteraka ary rehefa niova tanteraka dia hoy izy hoe ataoko fahatiantoka avokoa izany rehetra zany noho ny fahalalako any Kristy dia nanjary ny teniny ray izy hoe tsy za tsony ny velona zao fa Kristy ny velona atao anatiko satria misy araka ny teneniny hoe ay rehefa ao amin'ny Kristy raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy zay ny tena mampiavaka raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ary zay ny tsapaka zay le fiovana lazain'ny Paoly ka nahatonga ny sainy nanovan'ny toetrany ary nanomezany izao taridalana zao tsy ezaky ny olombelo tsy amirery manko ny fiovana asan'ny fanahy masina ary asan'ny fanahy masina zay tiany ampiarana an'izao hoe oriavanao aoka ao aminareo zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa fa na dia nanana ny endrika Andriamanitra aza dia tsy natao ny zavatra ny fikirina mafy ny fampividina amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany ka nakany ny endriky ny mpanompo sy manam-pitoviana amin'ny olona raha afoezina amin'ny teny tsara toy izay voafitiny izay teny nambaran'ny Paoly zay dia hoe ny fanetreteny aoka mba ho aminareo koa
ny fanetretena. Io ry havana ny foto-zavatra anisan'ny lehibe indrindra mahampino kristianina atsika. Io ny foto-zavatra lehibe indrindra mampiavaka mihitsy ny toetra mantsaina, ny toe-panahin'ny fifoazana, ny fanetretena. Hoy Jesosy rehefa miampita izany izy satria sarotra io, moramora ny teny hoe manetritena. Ary zany aza ny mahatonga ny olona manao vazivazy zari-tena manao hoe ny sasany manetritena mba hasandratra. Dia hoe fa amin'ny fanetretena mbola tsy nginina ihany le tena manaraka hoe amin'ny fanetretena lehibe. Fanetretena dia mbola songadina ihany lehibe. Ahoana moa zany zavatra hafahafa mifameno zany satria te ilaza ihany ampisongadina ny fanetretena. Hoy ny Tompo, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Zay ny lalana tanterahana an'io ka ny anaran'ny Paoly. Ary nahatonga azy ny teny hoe ankehitriny tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny androntsika ankehitriny ry havana, ny toe-javatra samihafa eo amin'ny fiarahamonina dia eny hatrany fianakaviana reo tokantrano dia asa ny fahatsapanareo fa misarotra zany manetritena zany. Misarotra zany manetritena zany. Io anefa dia endrika hita maso isehony ny fahendrena. Io no isehony ny fahendrena ka mampanjaka ny fifanajana sy ny fihavanana. Vatantsika tsara amin'izao fotoana izao, mitombo ny olona, mandroso ny zavatra maro, fa asa ny fahatsapanareo mihena ny fifanajana, misimba mihena ny fihavanana. Raha ny marina arakaraka ny mahamaro ny tokony hitombony zany, saingy indrisy fa miamaivana hatrany zany. Eny na dia treo amin'ny fiangonana azy, tsy hain'ny olona tsony zany hoe mahay manetritena. Ny hanitantsika manenika ny fiarahamonina ankehitriny dia izay voalazan'ny Timoty 2:7-8 sy ny manaraka. Ao koa fantatrao zao fa any am-parany ihany dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, mpandoka tena, mpamadika, kriana, poeboebo, tsy manady izay masina. Toy izany. Ary ery ambanimbany ery dia ataony hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Zany no hita. Le endrika Andriamanitra araka ny tarehin'Andriamanitra, miaina ny fofinain'Andriamanitra, zay daholo ny olombelona io. Fa dia izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra nomeny azy zay no entiny mandeha amin'ny tsy tokony hitondrana azy. Anika tsy gaga isika raha toka arakarak'izay heverina ho mety ny vao maiky mampihena an'izany. Hoy ny apôstôly Paoly, miova amin'ny fanavaozana ny saina. Raha tokana iny dia izao, miaino ny fanahy masina ka miteza ho tarehina. Zay ny tena dikany, satria tsy misy mahay manova antsika mihoatra noho ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina. Fahatelo farany nefa ny lehibe indrindra amin'ity hafatra eto ity ry havana dia ilay hoe fantaro mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona, ny kristianina dia hitantsika fa tsy mpanaraka be fahatany fotsiny ny fanaony zao tontolo zao araka voalazako teo, fa olona manana finiavana. Ary zay le finiavana, zay le fandavan'ny tena efa tsaronange, sarobidinge ry havana. Na dia ny fahatongavantsika mianakavy eto amin'izao andro anio zao fotoana zao aza dia efa finiavana zao. Satria tsy ny distraction samihafa tsy misy, tsy ny fialam-bolina tsy misy, tsy ny télé tsy mandeha, eny na dia tapatapaka aza ny jiro, tsy zany tsy misy, tsy ny adidiny tsy ampy, kanefa misaotra an'Andriamanitra ary misaotra antsika amin'zato fahatongavanareo amin'ny finiavana. So heverinareo fa adinon'Andriamanitra sy tsy hitany zao, tsy tompoko. Miariary eo mason'Andriamanitra, hitany ny anjelin'Andriamanitra. Ary dia tsarovo ilay nilazainy tamin'ny Kornelio. Korneliosy nanam-po fa mety ho tetika fampandritany angamba, mety fandresen-dahatra ihany le izy nivavaka niaraka tamin'ny Jiosy, le Kornelio zay miaramila Romanina, nefa dia nanaraka ny fivavahana Jiosy, nanao ny fiantranana nataon'ny Jiosy, kanjo
amin'ny antoandro bena na reny ny tonga mamangina anjelo ery Kornelio tafakatra eo amin'Andriamanitra ny fiantranao ny fivavakao ary dia nidina zao ilaza aminao ndany Antsoy Petera ho avy eto aminao hanao batisana romenakafy ny tiako tsoahana amin'izay zao ny hoe ity fandavan-tenantsika rehetra manaiky ny antson'Andriamanitra aza mitady zavatra ngezabe fa atomboy amin'izay farany kely indrindra hoe na ny fotoananao ary ny andro tsy andro roa taona fa andro mamogatsika tsy elanela trano fa elanela tany nefa dia mahagaga ny olombo antson'Andriamanitra saingy izao tsy maintsy mirosa tranotsika ary ny mba handrosoana dia ny hoe fantaro ny zavatra rehetra io famantarana ny zavatra rehetra io no mitarika ny olona ahay mibebaka io famantarana ny zavatra miseho io famantarana ny sitrapon'Andriamanitra io no mitarika ny olona andiny tena zao ny tenin'ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily ny soratany manao hoe aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy ahoana moa no ahafahantsika mamantatra ny tena fanahin'Andriamanitra na fanahy avy amin'Andriamanitra raha tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra ireo rain'ny fiangonana ry avana ireo mpandinika marobe dia samy manambara mazava fa ny sitrapon'Andriamanitra lehibe indrindra ary ny taolana na ny tena skeleta ny sitrapon'Andriamanitra ka mampijoro azy ary mirafitra amin'iny daholo ny zavatra rehetra dia ny didy folo io mivelatra maka amin'eo mivelatra avy aminy eo ny sitrapon'Andriamanitra ary Jesosy Kristy mihitsy no nilaza na ao amin'ny Marka na ao amin'ny Matteo na ao amin'ny Luka fa tsy misy didy lehibe no ireo dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana zay no raketin'ny didy folo ho an'ny fiarahamonina ho an'ny tontolo iainana sady mamitina ny didy hafa rehetra ireo izy dia koa ny hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay manaiky sy manaraka ny didin'Andriamanitra ary ny fanatanterahana zany dia eo amin'ny alalan'ny atao amin'ny alalan'ny fiainantsika andavanandro nampianatra zanany nanefy ny mpanefy ndray maka araka voalazan'ny mpandinika dia ny antsony zanany lahy izy sady ny antsony zanany lahy izy no mitondra azy mako amin'ny toerana fanefena dia sady mikapoka le vy izy no mikapoka zao nanaovana an'ity zao nanaovana an'ity zao nanaovana an'ity sady velesiny le vy dia zao ny tenin'ny zanany dado tsy rehako ny feon'ny teninao fa mahery ny feon'ny ataonao ary marina zany le kapoka vy no hoe ty atao an'izao rehefa manao an'izao kanjo le kapoka vy maneny be mihitsy dia nitsotra izy manao hoe tsy rehako ny feon'ny teninao fa mahery ny feon'ny ataonao ry fiangonana malala mila tsika mba handiny tena ihany koa tsika fa sao dia mitenitsika fa tsy manantanteraka sao dia kosehiny ataotsika ny tenitsika ary zay ny tenenany hoe fataro ny sitrapon'Andriamanitra le olo malaza antsoiny hoe Confucius zay tsy miresaka firiny amin'Andriamanitra avy any amin'ny sinoany fa izay fantatry ny maro an'izay mianatra dia zao ny teniny zay tsy mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hoendry na oviana ary marina zany amin'izao fotoana zao dia enitsika ankehitriny ombeny lay fitenenana hoe ndry betsaka ho an'ny olona mahay zao fa vitsy ny olona hendry ary dia zay no iantsona satria ny fahendrena ao amin'ny Kristy no hery sy fahendren'Andriamanitra noho izany ny kristianina mitondra ny fahendren'ny Kristy ary zay no iantson'Andriamanitra atsika hanana ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra ary dia io ny fitinin'ny olon-kendro amin'ny obolana manao hoe ny fatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena ny hevitry ny fatahorana an' Jehova dia famantarana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana mameny hafatra aho ny fiarovana ny ankohonana ny fiarovana ny vahoakan'Andriamanitra ny fiarovana ny fianakaviana tsy hanaonao foana dia ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra zany ihany
no afaka manova sy mamboatra ny olona olom-baovao. Ary araka ny teniko moa hoe zany miova zany mandrakariva ny fiovana dia mitarika ao any amin'ny fandrosoana. Raha tsy sanatry ny vava ny aretina manko manana endrika roa ny fiovana. Ny aretina nanaona niova ny aretina niova anakaiza ny sarotra na ny tsara. Dia za mba manontany tena hoe raha miteny zany ny soratra masina amin'izao aminao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, miova makaiza ary zao ny saintsika, fiovana makaiza sao dia manao ohatran'ilay fiovana aretina teo. Fa izay ny takian'Andriamanitra miova amin'ny fanavaozana. Ny tena fiovana dia makany aloha hatrany, makany mandroso hatrany. Ary zay no anaovany hoe mieza miova ho amin'ny fiavaozana, ary amin'izay mba hiarovana n'iny fiovana iny dia ny famantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Zao no nampahafantarin'ny Tompo antsika tamin'ity androany ty. Aoka ny fiangonana, aoka ny sampana tsy tsahatra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa hoy lolokendry anankiray hoe raha vao ny fiangonana no nitsahatra tsy mitoriny vaovao mahafaly sy ny filazantsara dia mampitomboisa ny mpanohitra ny tsy fahamarinana zany. Mpanohitra ny fahamarinana safady. Ny tsy fitoriana ny filazantsara, ny fitsaharana ny fiangonana, fitsaharana sampana tsy hitoriny filazantsara dia mampitomboisa ny mpanohitra ny fahamarinana. Ary zay no apetrany amintsika noho izany dia andrateraka ny sitrapony. Manaitra sy mitarika antsika tsy hanao foana ny Tompo toreo ampianaro ivelomy ny filazantsara satria ny teniny manaitra fa ny atao mahatarika. Ary zay ny hetson'Andriamanitra dia ataontsika ho vaindohan-draharaha ny fampatarana zany sitrapon'Andriamanitra zany izay velona sy mahery ary manandratra ny mahazanak'Andriamanitra amin'izay rehetra manatsofina hoety miaina. Zao iainantsika so mantsy no andro hafianon'ny ny olona jamba mahiratra, manamaso fa tsy mahita, ny olona marenina, manatsofina fa tsy mandre, maneno ny fampelezan'ny radio, mandeha ny télé, maneno ny lakolosy, mandeha ny hira moraondraona, dia mbola be dia be ihany tsy mahafantatra akory ny varavaram-piangonana. Aiza moa tsy hiparitaka ny tsy fahamarinana satria mekely ny tsy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy Kristy ane ametraka antsika ao ambany fahasoavany amin'ny alalan'ny fanolokoloana, ny fitaizana, ny fampaherezana, ny sampana mba hahatonga ny fiangonana velona sy mahery amin'ny teniny sy ny asany. Farany dia farany manko ny fanantenanao antsika dia fampatsiahivako ilay tenin'ny ray aman-dreny be antsika fa izay Tompoko Lara Mambasoa Josefa. Anisan'ny teny sarobidy farany nataony ty riavana rehefa odimandry izy. Zao izy dia resy lahatra miaraka amin'ny mpino rehetra fa ny fiangonana ihany no fanantenana ho an'ny firenena. Ary dia tsy hety adino ny olona maro mihitsy zany hoe ny fiangonana no fanantenana ho an'ny firenena. Ary dia manamafy an'izany moa ny avantsika fiangonana katolika amin'izao fotoana manao ny jobily ny fanantenana ho izy mantsy ny jobily ny 520 ary dia izany tokoa isika ne amelona fanantenana indray ka ahay safidy tsara tsy hanaraka foana ny fanaona izao tontolo izao, hiova ho amin'ny fanavaozan'Andriamanitra ny saina ary ahiamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ho azy reriny ny voninahitra. Amen.